Ny andininy fahatelo amin'ny didim-panjakana tamin'ny 7 Aogositra 2024 izay miantso ny olona hifidy dia manipika mazava tsara fa ny lisam-pifidianana nosokafana tamin'ny 15 Mey 2024 izay nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ihany no anan-kery amin'ny fifidianana kominaly sy munisipaly izay ho tontosaina rahampitso. Tsy azo ekena ary voararany lalàna arak'izany ny fikitihana na ny fanalana io lista io. Tsy izany anefa ny zava-misy nijoro androany ny antokotiko Madagasikara nampiseho ampabe-maso fa nisy ny fikitihana io lista io. Tokony hitovy tanteraka araka ny isan'ny mpifidy nofaranana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny isan'ny mpifidy amin'ny lista ampiasaina amin'izao fifidianana kominaly sy munisipaly izao isaky ny birao fandatsaham-bato. Fahatelo, fantatra fa maro ny sefokotany nosoloany mba hampandany ny kandidat-panjakana ka ampiasa ny agent électoral ny CENI azy ireo anova ireo lista ka anala na anampy anaran'olona ao aminy. Betsaka ny numéro karapanondro mitovy miverimberina nefa misoratra amin'ny olona samihafa. Koa manoloana izany dia mampitandrina ireny olona mampiasa ireny karapanondro osika sy sandoka ireny, usage de faux na fausse écriture, ireny ny antokotiko Madagasikara entina hifidy sy ireo praitsom-bakomba aminy ananana daholo ny anaran'ireo izay satria hita ao anaty lisam-pifidianana eto ampelan'ny tanan'ny antoko izany. Koa mampitandrina zany zay mampiasa an'ireny karapanondro osika sy sandoka ireny. Fahaenina, misy ihany koa mpifidy voasoratra anarana amin'ny birao fandatsaham-bato samihafa sy maromaro ka mihevitra ny hifidy any amin'ireny birao samihafa ireny. Ananan'ny antoko ihany koa ny anaran'izy ireo sy ny adresy misy azy mba hanamora ny fitoriana azy ireny. Indro nahita ny maizina ny team vokatry ny fametrahana fitokisana be loatra tamin'ny rafitra mpikarakarany fifidianana. Tsy hain'ny team intsony anefa ny angina fanotelony manoloana ny tsangan-javatra mahamoetra tahaka izao. Basy atifikavany ity fa tsy anaiky intsony zahay ity rehetrarehetra ty reto hitanareo rehetrarehetra ty Antananarivo voalohany ty boriboritany voalohany anaran'olona miova kely fotsiny novainy fa numéro ny karapanondro mitovy fa ny salle samihafa hoe 4 salle 6 ny anankiray na salle 4 ny anankiray dia ireo olona ireo zany dia voatenenay fa tandremo sotratranay fa izahay koa dia nantona ny président bureau de vote isaky ny centre ny bureau de vote anome an'ireto lista ireto dia amin'izay fotoana izay tompona andraikitra tanteraka amin'ny fampisanatry ny vava fampifidianana an'ireo olona ireo ny président bureau de vote sy ny membre bureau de vote ny secrétaire sy ny membre bureau de vote anaky 10 mihitsy zany. Ty zany dia hoe un homme averti en vaut deux, zany hoe olona efa nampitandremana kanefa mbola anao ihany mamela an'ilay olona hifidy dia izy zany tena complice raha tsy tenena hoe izy mihitsy ny tena mampirisika an'izay fampifidianana ny olona hifidy zay. Izy ty lista reto doublon reto omenay any délégué, omenay any président bureau de vote, omenay ny observateur anay rehetra afa indrindrandrindra zany izahay dia efa niteny hoe anao andro masom-pokon'olona isaky ny centre bureau de vote ka ny olona rehetra zay hitanefa olona tsy mipetraka amin'ny fokotany ka mieritreritra hifidy eo amin'ny bron pokotany zay lazaina fa misy azy dia fantatra reo ny miandry anareo fa izay tsy amelanao fotsiny andeha hifidy fa hosamborinay ianareo ho alefany any amin'ny tandro filaminana ary ny plainte rehetrarehetra dia efa apetraka plainte contre X fa ny plainte efa mipetraka contre an'ireto olona rehetrarehetra zay efa hitanefa nifidy tamin'ny fotoana législative. Ty zao Antananarivo faharoa nifidy ireo olona ireo misy any amin'ny toerakafa any ivelan'ny Antananarivo raha misy hoe inenina impito mivaly ireo olona ireo nifidy ohatra tsy nisy fandraisana fa fepetra mikasika an'ireny olona ireo fa pénalement responsable azo enjehana azo gadraina misy lamande miaraka amin'izany reny olona reny. Manana isa zay manana isa reto izy reto tsy nampiana tsy nanalana fa raha ohatra ka anisan'ireo tsika afaka alainareo rehefa aveo satria efa fahita eo izy 3000 latsaka eo aloha zany latsaka kely fa
ny chiffre exact satria reto zavatra reto vo mafana mihitsiny dia ho hitanareo ato hoe avy amin'ny listra merty avy amin'ny listra renity avy amin'ny listra extrait de liste ary fantatry ny seni mifisindreo zavatra reo androany maraina moa zay dia mbola miteny zany hoe mbola misy chef pokotany a izy no mitondra ny délégué ny candidat anankiray mandeha any amin'ny districta mampanosinia an'ireo délégué reo fa maninona ny chef pokotany miditra ao anatin'ny délégué ny candidat anankiray tsy azo atao mihitsy zany ary efa hitanay zany a ary efa miteny zay hoe ny plainte amin'ity indray mitoraka aty dia irarakopana dia ho hitantsika eo hoe zay ataon'ny fitsarana na ny tribunal judiciaire zany na ny tribunal administratif ho fiatrehana ny fividianana mpilaminana dia misy ihany koa ny toromarika avy amin'ny tim mety misy laim-panahy ampiasa bulletin précoché nefa araky ny andininy fa raiky amby 500 ny lalàna fejour 20 sy 2 tsipika aotraotra 20 tamin'ny fa raiky amby 10 mai 20 sy 2 zay mametraka ny fitsipika akapobe ny fifidianana sy ny fitsapakevy baroka dia tsy maintsy ahitana sonian'ny mpikambana anankiroa ao amin'ny birao fantatsaham-bato ao andamosin'ny bulletin unique ka ny fampiasana bulletin tsy ahitana reo sonireo dia osika ary sazin'ny andininy fa 300 amin'io lalàna io fahavalo araky ny andininy fa 530 amin'ny didi-panjakana 7 sy 2 tsipika raiky amby 7 sy 500 tamin'ny fa 4 ny volana osy 7 sy 2 mametra ny fomba fanatanterahana ny fifidianana communal sy municipal dia stylo abi bleu na lavatondro ihany manakery amin'ny fametrahana ny safidy tsy manakery araka zany ny bulletin unique ahitana soratra na marqueur na amin'ny stylo en fait miantso ny seniny antokotiako Madagasikara araka izany mba handray fepetrahaingana isoroana ny osika sy ny alabato ary tena hijanona mahaleo tena marina fa tsy andany